Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fandarana ho aizitsika izao. Miaraba ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar Frank Ramarson. Miaraba nosy izy ary miaraba koa zao ny ropiantsika manerana nosy sy manerana eratano zany zamirantsika mideo web zoko. Anisan'ny mbola mahabe resaka ary ady hevitra be amin'izao fotoana izao Frank Ramarson ny mahakasika ny lay volavolan-dalàna amin'ny amnistia izay mandalo eo anivon'ny parlementaire rotota amin'izao fotoana izao. Ino moa efa nandrangaranga ny akolafy Ravalomanina fa dia hiala sy ao anatin'ireo androm-panjakana ny tetezamita raha hoe tonga amina fanilikiliana ny filoha teo aloha Ravalomanina ity resaka amnistia ity. Ohatrohatry ny ahoana ny fijeron'ny Courrier de Madagascar manodidina izay resaka lalàna ny famontsoran-keloka zay. Voalohany indrindra aloha amin'ilay lalàna famontsoran-keloka dia ataoko ngamba fa misy ataoko hoe débat ady hevitra tokony ahosy mihitsy sy fandresantsika ihany tamin'ny fandarana zontatsika farany teo. Ny ady tsotra ny zavatra azoko lazaina ho an'ireo zay ataontsika hoe any amin'ny anivon'ny parlemanta mandinika an'ity raha ty. Voalohany aloha dia ny hoe diso any ataontsika hoe nankolafy Ravalomanana raha mieritreritra fa hoe voilika izy amin'ny Ravalomanana amin'ity resaka amnistia ity. Zava-misy manko dia hoe angamba tsy mamaky teny koa ngamba no mivansy Ravalomanana momba n'ity zavatra ity satria tsy misy mihitsy ao anatin'le volavolan-dalàna hoe ny crime de sang dia ao anatiny le volavolan-dalàna amin'ny amnistia. Miresaka ianao hoe génocide, miresaka ianao hoe crime de guerre, crime de sang manko le 7 février ny tokony tafiditra tao. Zany hoe fa tsy ao anatin'izay zany ny Ravalomanana. Fa ao anaky zany adinon'le mamrakotoara velo angamba ao anatin'izay le hoe ny Ravalomanana tamin'ny fitondrana tamin'ny 7 février ary izy dia tokony haute cour de justice no ataontsika hoe no mitsara azy ka le article 16 moa zany narangarana tsy mila an'izany akory nke ngiatsiranana aveo nisy ny condamné tamin'ny 61-72 ngiarazana masy eo tamin'ny 31 mars 92 la nisy faty olona de tsy funérailles nisy ny condamné ary koa ve tamin'ny 10 août nisy ny condamné ve ngia Didier Ratsiraka. Mbola verika any zay amin'ny zavatra zay satria olona tombo fitondrana fa ny olona natao amnistia dia ilay olona niaty tamin'ireo fitondrana reo. Monja zao zany tsiritra zany ireo tsirahana moa zany tamin'ny andron'ny Ratsiraka tamin'ny mbola fandrasantsika teto tamin'ny hoe vo accusé tamin'le nafaty hoe namono nafaty ny toko laratsy mandrava dia ohatran'izany koa ngiakotity sy ny namana tamin'ny Ratsiraka vampeny fotoana tamin'ny fitondrana tamin'ny 86 dia ny amin'isy teny tamin'ny affaire 92 koa tamin'ny fédéraliste tany avaratra le nisy faty olona raha taditsika angamba tany Diego tany Antala nisy abibina sy nataony zay tafiditra to zany ngiakotity tamin'izany. Eto zany tsika dia tsotra ny resahany fa voalohany aloha tsy voaiziko anatin'ny amnistia fanodikodina mbola mpanjakana maninona misy antonge zany fanodikodina mbola mpanjakana satria tsy maintsy tafity feo ngiaratsy velona ohatra anatin'izay fanodikodina mbola mpanjakana satria enao mbola tsy mahazo fankatoaviny resam-pirenena enao no coup d'état ohatran'ny zany zay dépense zay fandanimbola zay nataonao hatramin'izay na mandeha tsy ianao mandeha aroa na ministry n'izy dia tsy ao anatin'ny lalàna zany hoe tsy manara-dalàna zany zany nge mahatonga ny sadekina anao an'izay hoe aza ampidirina ny fandany ny momban'ny salle détournement de deniers publics ave momba ngapio rajanarivesy tatena Anjanarivo dia milaza fotsiny koa fa ireo nge no ninjena satria nondony tamin'ny 20 février 2021
tamin'ngira valomana le nitolo-tena fizy mifilona resy de nakavitonao ngira valomana de les périodes entre 22 février hatrany amin'ny juillet zay hita hoe nisiny le reconnaissance internationale de mbola ngiaratsiraka no mitondra de zay no inisy le ataotsika hoe fandokidonam-bola hoe tam'izany de hoe zay ny condamné ny raha valomana ny rolo de misy azy zao ny olona tay hoe aniliky na ngira valomana zany le hoe nisy koa ny fandokidonam-bola tamin'ny affaire-ny izy ty izy Air Force ato nandefa le réquisition de condamné koa ny tsy hoe tsy mety amely amin'izy ty any mpiratsona États-Unis de izy ary reo zay mieritseritra fa hoe anao fifidiana hoe tsy eo le olona reo de eo tsika izany no mahatonga an'le adihevitra misarotra ary koa raha ohatra tena midinihana lalina le projet de loi d'amnistie zay resahana de betsaka koa mipisipitsony zay ataotsika hoe misy contradiction ihany zany hoe ohatra zany hoe misy ao anatin'ny article feuille de route Iasin'Andriamanjato no soulevé nini loi d'amnistie ratifié zany hoe tonga de la ligne parlement ziziny ary ataoko ngamba fa manakaiky an'izay ihany le ataon'ny mouvance radio UDR STGV aza sinamandoma fa velomby fo dikan'izany zany mamily izy zany satria vako tsy ho le crime de sang tsy ho le mitovy hevitra am'ngara valomana izy tonga de mandeha zany de tsisy olana mangara valomana zany iverenany rehefa ohatra zay natao fa ngara valomana zany nefa le mouvance ohatra mana sarotra andiraka io zany tsy azoko tsy azo ny olona loatra hoe ina ny tiana mouvance valomana natao ia fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany mbola ao anatina tsy fandriam-pahalemana sy tsy filaminana antsika amin'izao fotoan'izao Franck Ramarsson ao anatiny satria sy ivelany no hitatsika eto ka hoe ahoana moa zany rehefa miteny filohantsika jamais en conseil des ministres hoe zao natao de sy voatritra le mpitandro filaminana ny tena marina io de tokony ala reo lehibe mpitandro filaminana ministre zany ministre ny gendarmerie ministre de sécurité intérieure ministre ny fitsarana recours lehibe ny gendarme sy ny ataotsika hoe emoregy zay manao mahavarina misy de fanaovana conférence de presse de raha pisitry avy nanao mponina gazety eny de hoe anao la ronde zay nanao zao nefa ino manao la ronde miaraka am'le mponina gazety le jiola mandeha mamaky trano manodidina any Ambohimanarina sy any Antananarivo ary de vomay miromotrako any amin'ny faritany de miako hoe so de so lafa zataonareo sary mihitsika ty fiainam-pireneny ty rehefa tsy vitanareo de milaza fotsiny mila ary kio ny finoany tetezamitako tokony andrianatoko tsy inona tonga milaza hoe namany finoany tetezamita dolo reo manko reo lehibe mifitandro filaminanareo tsy sano zany manala an'ireo ary zay nangatanareo mifahefana feny le premier ministre azony manindry manala amin'ny conseil de gouvernement zay tsy mahavita azy raha mino zany ndrema to Belgique vitikely reo lehibe mpitandro filaminana tafajanona mitorana ary isy fivana eo milasina ataotsika hoe fandriam-pahalemana eto izay mielatra kely amin'ny sehatra resam-pirenena Franck Ramarsson raha ny tena marina tokony hoe mandalo any alarina ao am'izao fotoan'izao ny filoha frantsay Nicolas Sarkozy tsy andalo eto Madagasikara ve izy ao moa andalo voanentiko izy manao campagne électorale ve misy frantsay eto tsy frantsay no zay zao ny zava-misy nge zao de ny filoha Sarkozy ny propagande de le resaka salafiste any France insécurité fa ny tena marina nge de zao hoe mety ireo frantsay zay mipetraka ny ivelany reo no amin'ny vato azy ary mety anjeseny keo azy hoe mety possible any amin'ny 50,01% satria le olona l'étranger nge le frantsay ny ivelany fa misy ray tapitrisa mahery mandigny anatina ataotsika hoe fifidiana mety keo mety voko izy satria ireo musulmane zay inzeny mety mahana fiatraikany keo zany any amin'ny ataotsika hoe vato sy fidy azy any Frantsa fa ny tiako lazana fotsiny hoe zay nge le ataotsika hoe propagande
zay tiana ataony sasany hoe avy eo Sarkozy de angala eto Madagasikara raha nohona ny fitondrana tsisy Sarkozy zany anao Madagasikara raha namonotsika izy a ny tena zava-misy de ny hoe niteny tamin'ny UEFA hoe omeo le fankatoavana tsy misy antony zany niteny ary izy tsy faly mihitsy hoe io ataontsika hoe io tsy fandehanana économique io fanomezana permis sy ataontsika hoe tsena ho an'ny ataontsika hoe orinasa frantsay eto zay zava-misy satria nahita izy zany zao fa mitovy amin'ny gara valomana ny gara velona tsy any misonoma mandeha any amin'ireo orinasa karana ary hitako ngamba fa zay no mahatonga ny Madagasikara manjary mety mety misy rivotra vaovao mety hitsanga rapitso nonzay le frantsay zany niova natenanoana izy tamin'ny voalohany le fitondrany gara akolaka na otsan'izay de tsy anjary mihitsy rapitso ny relationtsika amin'ny frantsay na de hoany azy angeny mato rajoelona amin'ny farany herinandro mbola tokony fa lavitra ezaka am'izay ny famparana amin'ny frantsay satria le olona Geneviève resaka amina na ny fanga Sarkozy ambassadeur ny Afrika ny sasany ary tokony fa frantsay Madagasikara tsy priorité intsony zao priorité frantsay de le resaka ny Mali io zay zanaka Kadhafi no mitondra mihitsy le ataontsika hoe le fiokono any Touareg mihitatra any Maghreb ary tokony ngamba fa zay le ataoko hoe ny fantôme Kadhafi zao no tena mitehitra ao anatin'ny raha Mali io zay ny any zany zao no ataontsika hoe eteran'ny ataontsika hoe ny frantsay amin'izao fotoana zao. Ia, saronanao Franka Mansonina teto amin'ity fandarana androany ty ary. Satria anao sineza manao veloma sinaritra nireo mpianatsika. Ia, mandrapitafa ao amin'ny fotoanantsika manaraka andray tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny pianio ty Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Correo de Madagascar.